no andraisana antsika sy zarana antsika ny mofinaina amin'ity andro 20 oktobra 2024. Ry malalan'Andriamanitra sady voantso no masina ho aminareo manankarivana ny fiadanana. Amen. Ivavaka sika misaotra anao zay raha eo fa tonga amin'ity andro alakamisy 20 oktobra 2024. Mangetahita ny fanahinay manantena anao indrindra zay satria ny teninao dia ainao an'izay mahazo aza tondra fahasalamanao amin'ny nofo rehetra. Dia avozy ny fanomponay anao tompo mba hoanitra kasitrany ny notrenao zay ataonay amin'ny tontolo andro ity. Misaotra Jesosy. Amen. Ny Filipianina 3 andininy 1 no anjara mofinaina ao antsika amin'ity alakamisy 20 oktobra 2024 ity zay mivarotra izao zany amin'ny alalan'i Jesosy. Farangalahy mifalia ao amin'ny tompo tsy manahirana ny manoratra zay amin'ny teny averina fa mahatsara anareo izany. Tandemy teninareo amin'ny ambo, tandemy teninareo amin'ny mpanao ratsy, tandemy teninareo amin'ny voaklemo, fa isika ny voafora zay manompo amin'ny fanan'Andriamanitra ary manao an'i Kristy ho rery antsika ka tsy mitoky amin'ny nofo. Nefa manana zay mitokiko amin'ny fiany aho. Raha misy olona hafa manao mitoky amin'ny nofo, mainka fa izao fa voafora tamin'ny andro fahavala aho avy amin'ny fototra Israely dia avy amin'ny firenena Benjamina, Hebreo sady avy amin'ny Hebreo aho, araka ny lalàna dia fakseo, araka ny zotokoa dia nanentsika ny fiangonana, araka ny famarina avy amin'ny lalàna dia tsy nanatsiny. Nefa zay ataoko tompony tena ataoko fantiantoka kosa noho ny amin'ny Kristy. Eny tokoa fa ataoko fantiantoka avokoa ny zavatra rehetra ny foarany hatsarany fahalalana an'i Kristy tompoko zay niretako ny fantiantoka ny zavatra rehetra ka ataoko taimborako reny mba hahazoako an'i Kristy ary mba ho hita ao aminy aho tsy manana ny famarinako zay avy amin'ny lalàna fa zay amin'ny finoana an'i Kristy dia ny famarinan'Andriamanitra amin'ny finoana eny mba ho fantatro izy sy ny herin'ny fitsanganana maty tamin'ny maty ary ny fiombonana amin'ny fijaliana ka mpitoviana amin'ny endriky ny fahafatesana raha mba misy atratrarako ny fitsanganana amin'ny maty. Masino manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao fahamarinana. Amen. Ny Paoly apôstôly dia olony lalàna, olony firenena Hebreo, firenena Jiosy, ary nirehirehiny mihitsy zany hoe voafora izany. Eto anefa dia mahavariana fa lazainy fa ataony taimboraka avokoa reny zavatra reny noho ny foarany fahalalana an'i Kristy Jesosy tomponsika, noho ny foarany hatsarany fahalalana an'i Kristy Jesosy tompo. Zay ny hita eo amin'ny 5 zany voalaza zany tabo amin'ny farany ataony fahatiantoka avokoa zany zavatra rehetra zany, ataony tahaka ny taimboraka zany hoe tsisy dikany manoana ny fahalalana ny hatsarany fahalalana an'i Kristy. Amin'ny Kristy tokoa mantsy no hanamarinana anahy, no hanamarinana anao. Amin'ny Kristy tsika zao voalaza ny soratra masina tsy misy fanameloana. Amin'ny Kristy tsika dia tonga olo marina sy tonga olo masina, tonga akasitrahan'Andriamanitra ary raisiny ho tahaka ny zanany ka sandrany ao amin'ilay fanjakana be voninahitra dia fanjakany zanana lava ka mitiavan'izy. Efa ao amin'ny marina tokoa ve Kristy? Kristy ve no fiainanao? Satria raha Kristy ny fiainanao dia misy atratraranao ny fisanganan'ny tena maty. Tahaka ny hananganan'Andriamanitra ny Kristy tamin'ny maty no hananganany ihany koa zay rehetra tonga amin'ny Kristy. Koa andao zasy anao tsy handany andro toy ny amin'ny zavatra tsisy dikany sy taimboraka. Atao fatiantoka zany fa andao hanana fahalalana an'i Kristy, hanana fiombonana an'ainan'i Kristy, tsy saraka amin'ny Kristy na mora na misarotra fa hiditra ao aminy manakariva. Zao no filazan'ny Paoly apôstôly azy manao hoe fa isika ny voafora zay manompo amin'ny fanan'Andriamanitra ary manao an'i Kristy Jesosy ho reharehantsika manao an'i Kristy Jesosy
rehearetsika Kristy no zavatra rehetra ho an'ny olona rehetra. Ny Kristy ny toerany fafenon'Andriamanitra rehetra. Kristy efa ny tenany hoe zay nahita azy tena hitangay. Ary tsy nisy nahita an'Andriamanitra no vinanaviana fa ny zanaka laha tokony ho antatony indray izy manambara azy. Ho amin'ity andro an'ity aokanao safidy sy ino any Kristy ary toetra tsara ny Kristy ary tsy alaniny fa ny Kristy dia tsy misy fanameloana. Aroako ny Kristy no reherero sy reherenao ary fiainantsika ambara-piaviny eny amin'ny ranolanitra. Amen. Velom-pidiarana anao izay raha io fa tsy nafeninao anay sy ahitanay soa sy ananana ilay fahavelomana. Ho ampaharito amin'ny fanarahana anao izay indrindra amin'ny tontolo andro ity atao fiainanay ny zanakao satria Kristy ny fiainana, Kristy no reherenay ary tsy misy azona famonjena raha tsy amin'ny anarany rehetra ihany. Dia sitrakay ny ary hivavaka hoe rainay izay nan-danitra masina ny anaranao ho tonga ny fanjakanao. Atao anay sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra. Menaniny amin'ny nasazo anay ary mamelany elokay tahaka namelana izay nopoka taminay izay mitondra anay amin'ny fakapana fa manafanay amin'ny ratsy no fanjakana sy ny hery amin'ny voninahitra manakizay. Amen. Amin'ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra no fahalalana rehetrany hiaro ny fanareo sy ny hevitra amin'ny Kristy Jesosy. Matoky izay miantso anareo sady izany nanify izany. Voninahitra anay ho an'Andriamanitra rerany amin'ny anaran'ny Ray